ONG Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? Venez découvrir notre boutique des marques à Antalmine. Vous présente Nivava. Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Patimax, la qualité au meilleur prix. Yulchanao ni Fampalalambavao. Tena faresendaja vishano matonga ny ankamaroan'ny olona mivaloko amin'izao fotoana saha noho ny antsona visy tendance ka tsy maintsy isy miroso makany amin'ny sitrany ay. Raha ny mpanao politika no azon'izay fiovana izay teo aloha efa mihitatra hatrany amin'ny vahoaka tsy mandady arona izany ankehitriny no io sitrany ay io hatrany. I Madagascar no mitana ny lohalahatra amin'ny tsy fisitrahany vahoaka ao amin'ny sakafo ara-pahasalamana sy iarany ny tsy fanjary-sakafo amin'ny firenena miisa 700 araka ny navoaka ny Global Indice. Maneho miariary ny olona ny herinaratra sy ahitana taratra ny fiarim-piainan'ny mponina ny filaharana jiro etsy eroa amin'izao fotoana izao. Ny olona ny herinaratra izay tsy mety voava hatramin'izao fotoana izao na eo aza ny tetikasa sy fampanantenana maro napetraka. Olom-bofitsy miisa roa mpitandro ny filaminana miisa 5 ary sivily miisa 5 amin'izao fotoana izao no voasambotra ny mpitandro ny filaminana ary natolotra ny fampanoavana androany tao Ankazobe noho ny raraha famatsina sy fivarotana bala amin'ireo alpaka ankeriny any Antoerana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray manay amin'ny fifidianana feno osika sy alabato ary tsy matoky intsony ny vomera apikarakara ny fifidianana ihany koa amin'izao fotoana izao ny vahoaka Kongolais. Misy amin'ireo kandida no nilaza fa efa nandresy tamin'ny fifidianana tamin'ny taona 2024 saingy reso no ny alabato sy ny osika andindindreo avy hatrany. Angafany indray tomko lasy tomko bavy nisy diako ny tokantranao amin'ny ity aliny alarobia fa 20 ny volana desambatra taona 2024 ity manatra ny araba ary manasanao mpitiavana anjony fampanalambaovao matonga andatsoratra avy hatrany ary dia tena faresendahatra ave no nahatonga ny ankamaroan'ny olona iovaloko amin'izao fotoana sa io no antsona hoe tendance ka tsy maintsy mirona makany amin'ny sitrany ay. Raha ny mpanao politika no azon'izay fiovana izay tany aloha efa mihitatra hatrany amin'ny vahoaka tsy mandady arona izany ankehitriny no io sitrany io hatrany. Miova tanteraka ny zava-misy eto Madagasikara ankehitriny na amin'ny lafiny politika na amin'ny lafiny sosialy indrindra fa ny toe-karena. Miova manaraka izany ihany koa ny fomba fisainana, ny fomba fiainan'ny mponina ary ny fomba fihetsika. Raha iverenana ny tantara, nosy maitso no fiantsoan'ny Madagasikara andeha atao hoe fahiny. Nivadika ao Nosimena zany noho ny firongatry ny Dortanety, ny Teviala, ka menamena avokoa ny vohitra sy ny tamboho rehetra, indrindra fa ny rano mivarina any amin'ny ranomasina vokatra izay. Ankehitriny, nivadika indray ary tsy Nosimena intsony atsoatsy fa mety ho nosy orange. Tendance ve sa lamaody sa fanompona olona? Raha ny hita, miompana makany amin'izay loko volomboasary izay avokoa ny zavatra rehetra, miainga amin'ny olona ka miafara amin'ireo fitaovana ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro. Eo amin'ny olona, efa tsy fomba fiteny intsony amin'izao fotoana ilay hoe mivadika palitao raha mahita ireo tsy manana foto-kevitra politika mazava ka miantsampy amin'izay tompom-pahefana. Miova loko ny fiantso azy ireny ankehitriny ary eseho miariary avy hatrany izay fiovana loko izay, manampy ny fahafantarana izay aingana ny tambazotra tserasera isan-karazany. Endrika roa no isehony izany. Ho an'ny mpanao politika, sao mba azo toerana ka raha ohatra loko hafa no nisalorana teo aloha, navadika orange ny kravaty, ny palitao, ny pataloha, hatramin'ny kiraro sy ny sisa. Ho an'ny olon-tsotra, navadika orange ny ao an-tanàna na ny ao an-trano, sao mba azo jiro, na tosika fameno na fatitsinjo. Novaina orange ihany koa ny elo ho an'ireo mpivarotra. Fa ny fanontaniana mipetraka teny hoe nandeha ny tsena taorian'izay sa no malotsy miova? Tendance ve raha izay no zava-misy sa lamaody? Raha lamaody, ny lamaody dia mivoatra ary mila ho isan'andro mihitsy aza. Raha olona tsy manam-bola, tsy afaka hanaraka lamaody velively, no io fivaovana tsikaritra io.
raha lamaody ihany koa nahoana ny firenena no tsy mivoatra tahaka ny fivoaran'ny lamaody fa vao maika mikorosofahana hatrany ekena fa ilaina ary takiana ny fanovana manoloana izao fahantrana sy faresen'ny firenena izao saingy tsy niloka akory izany fa ny fomba fiasa ny fomba fitondrana sy ny fitantanana ny firenena no tokony hiova ary misy vokatra azo tsapaitanana tsy karitry ny ankamaroan'ny mponina izay fomba fijery mitaky fanovana izay ankehitriny saingy noho izy ireo tsy afa-manoatra sangisangy zary tena ny sisa ny fomba fanehoan'izy ireo hevitra any anaty tambazotra ny tserasera ao ireo milaza fa sao dia tokony hovaina orange tahaka ireo jiro zaraina amin'izao fotoana ihany koa ireo bidon mavo milahatra manerana ny tanàna sao mba hahazo rano ao anatin'ny fotoana fohy fa tsy hilahatra adiny 9 na adiny 8 intsony ko raha hitarina ihany ny resaka maninona tsy hovaina loko ihany koa ny andrin-jiro ahafoana ny délestage ireo tranga rehetra ireo no mila fitandremana sao tonga amin'ny lahiran'ilay mpanakanto izay manao hoe maromaro loko maromaro kolera mora miova loko changement isandera ny fiovana misy saingy miova mankaiza Madagasikara no mitana ny lohalaharana amin'ny tsy fisitrahan'ny vahoaka ao amin'ny sakafo ara-pahasalamana sy hiara ny tsy fanjari-tsakafo amina firenena 700 araka navoaka ny Global Index raha ny sopotra ny ranomasimbe indiana sy avitatena ara-tsakafo nambarany Andry Rajoelina ny taona 2024 ny fanohitra amin'izay no mitranga 5 taona aty aoriana onona saina I Madagasikara no firenena manana tahambony indrindra amin'ny tsy fisitrahana vahoaka ao amin'ny sakafo ara-pahasalamana amina firenena 700 araka ny navoaka ny Global Index izay sampandrara iraisam-pirenena mpanadiady sy mpamoaka antotanisa mpiara-miasa amin'ny banky iraisam-pirenena ny 7.7 isanjaton'ny vahoaka malagasy no hiarany tsy fanjari-tsakafo sy mihinana sakafo tsy ara-pahasalamana araka ny valiny ity fanadihadiana ity taremarika izay tsy mahagaga noho ny tsy fananany mpitondra programa mazava hoy ny mpanao politika tsy mahagaga zany satria tsika malagasy zao no firenena mantra indrindra eto tany firenena ray sisany ao andamositsika fa tsika no tsy mahatsapany zany amintsika amin'ny teny zao 5,000 ariary efa euro ray zany dia efa mitsototongana zany ny volantsika mitsototongana koa ny farim-piainan'ny malagasy manaraka an'izany ka raha tsika ny farany gista indrindra amin'ireo amin'ny ara-tsakafo zany ary za moa dia efa nilaza foana hatramin'izay manomboka amin'ny volana janoary dia ho sarotra ny raharam-pirenena zany aindiso ozy mivanana zany zavatra tsapatsika amin'izao fotoana izao zany dia efa mitondra makany amin'ny 420 sy 1000 daholo zay iveko fa ny taona anisany ho sarotra indrindra eto amin'ny firenena raha tsy mandray ndraiky tsy amin'ny fitondram-panjakana misy ny tandrametaka misy ny kitotoa misy ny politika diso lalana sampandrara iraisam-pirenena miara-miasa amin'ny banky iraisam-pirenena no namoaka ity vokatra ity fa tsy ny foroporonana na avy amin'ny antoko-panohitra hoy hatrany ny fanio-kevitra ahitana taratra ny hoe inona no nisongadina inona no nivaingana tao anatin'izay 5 taona nitondrany Rajoelina izay firenena maro no niaran'ireo voka-dratsy ny krizy nifanesa tao anatin'izay 5 taona izay saingy nahena kafepetra nametraka paikady hiarenana taorian'izany tsy hita kosa izay nataon'ny mpitondra teto amintsika teo anatrehan'izany rehetra izany ka izao ny vokany mahatonga ny mpikambana eo anivon'ny firaisamon'ny pirenena manampahaizana momba ny zon'olombelona ilaza fa tsy mbola nisy toy ity hatramin'izay raha ohatra zany ka nisy ny fandaharana ny filaharan'ny firenena izay isany tsy manaja ny zon'olombelona dia angamba everiko fa Madagasikara koa anisan'le voalohany amin'ny tsy fanajana ny zon'olombelona satria zao tsika voalohany amin'ny tsy fanjari-tsakafo sy ny tsy finanana sakafo ara-pahasalamana dia tena everiko hoe mbola tsy nisy ohatr'izany raha ohatra ka refesina ny fampanjariana zon'olombelona teto Madagasikara zany resaka tsy fanjari-tsakafo zany mifandraika koa amin'ny vina sy ny paikady ara-pandrosoana sy ara-ekonomika eto Madagasikara izay tsy mipetraka mihitsy eto amintsika taoriana Covid-19 dia efa niranana hita ny tsy fahatomombana ny zo ara-pahasalamana ny zo ara-piariana ekonomika ho amin'ny malagasy tsy malagasy ihany fa firenena hafa maro fa inona fepetra ny raisitsika tonga indray ny guerre ny Ukraine dia miaraka amin'ny fiatraika amin'ny fiovan'ny toetrandro maro be izay efa iainana andavanandro dia fantaniana mipetraka indray hoe inona indray fepetra raisitsika teto Madagasikara firenena hafa rehetra efa nandray fepetra fa nametraka paikady maharitra daholo isika malagasy aiza ho aiza tsy nitsany tombony isan'ny mponina ny velaran'ny taninam-bolena nefa tsy mifanaraka amin'izay ary vao maika ny hena ho hiatran'ny fanio-kevitra raha ohatra isika isehatra sy hijery marina fampanjariana ny zo ara-tsakafo ny vahoaka malagasy dia tsy maintsy mijery ihany koa fanajana ny zo malagasy amin'ny resaka fiandrianana amin'ny taniny
dia nefa ny paikady mpanjakana vina fandrosoana tsy mifanaraka amin'izay raha tsika mahita ohatra zavatra mitranga ny Moramanga amin'ireo vahoaka ny fokontany Andraingina izay araka ny voalaza taminay dia hoe misy projet présidentiel ametrahana parc solaire hoe sorina amin'ny tany daholo ireo vahoaka ireo vahoaka izay mpamokatra etsy anilan'izany ohatra raisitsika koa ny tetikasa fanamboarana autoroute ny raha tsika nahita ny témoignage-n'ireo vahoaka voakasika izany projet ana autoroute izany be dia be ny tanimboly ny tanimbary tany fambolena marobe voakasika izany tetikasa izany voaorina ao anatin'izany tetikasa izany izany hoe mpamokatra marobe indray izany no hoe sorina amin'ny tany raisitsika indray ohatra Nosy Sakaty mpamokatra koa ny olona any ary olona tsy manana olana amin'ny resaka fanjariana ara-tsakafo ny any fa raha toka tena ho tanterahana marina ilay antsoina indray hoe projet présidentiel araka ny tatitry ny vahoaka dia iroboka ao anatin'izay tsy fanjarian-tsakafo izay ihany koa ireo olona ireo dia ahoana moa tsy atao mahagaga mihitsy raha ohatra tsika ka mitana larana voalohany amin'ny resaka tsy fanjarian-tsakafo satria izany resahako rehetrarehetra izany santionany ihany fa marobe ny eto Madagasikara ireo vahoaka mpamokatra tantsaha izay efa nesorina tamin'ny taniny ny famboleny sy ny sisa dradradrainy ny mpitondra atrany fa 520 vahoaka dia tantsaha nefa ny politika nampiarina tao anatin'izay 10 taona izay tsy nifanaraka tamin'izay fa ny mahamaika azy dia ny fanafarana sy ny fampitombolana tahany fanafarana vary isan-taona izany hoe namelona ireo tantsaha tany Inde, Pakistan sy ny sisa fa namono ny tantsaha malagasy ny ameny ny paosin'ireo mpandraraha-panafatra vary no namaika ny mpitondra vely rano natao tamin'ny taona 2012 ny hosopotra aty amin'ny ranomasimbe Indiana eo ihany koa ny fahavitantena ara-tsakafo ny fahavitantena arabary 10 taona aty aoriana lohalarana amin'ny tsy fisitrahana sakafo ara-pahasalamana sy ny tsy fanjarian-tsakafo ny vahoaka malagasy mifandraika amin'izay dia vokatry ny tsy fahaiza mitondra sy ny tsy fanana politika mazava ampivoarana ny fiainam-bahoaka no antony lehibe mahatonga ny fahantrany vahoaka malagasy amin'izao fotoana hoy ireo firaisamonim-pirenena nanaovana fanadihadiana androany tsy ny sehatra azo trandrahana no tsy misy fa ny finiavana politika no tsy hita amin'ny mpitondra fanjakana miaina amin'ny vola latsaky ny $2 isan'andro ny isambatan'olona tondro farany ambany napetraka ny banky iraisam-pirenena raha ny hita ankehitriny efa mahery ny 90 isan-jato ny malagasy no miaina ao anatin'ny fantrana lalina ary mametraka antsika ho firenena farahidiny indrindra eran-tany izany tsy ireo sehatra azo trandrahana nefa no tsy misy fa ny finiavana politika hametrahana paikady mahomby hoento manarina ny Madagasikara no tokony ampiana tosika le izy amin'ny ankapobeny zany dia vokatry ny tsy fahaiza mitondra eto Madagasikara efa hatramin'izay mihitsy ny akanidina teo foana tsika dia zao tsika any amin'ny gisitra amin'izao fotoana zao efa mihoatra ny 70% ny malagasy zao no anatin'ny fahantrana amin'ny ankapobeny dia ny antony dia ny zay le resaka averina foana zany le resaka le hoe kolokolo tafahoatra loatra tsy fisiana décentralisation tsy fisiana vina iraisana lafitresaka amin'ny ankapobeny zany dia ireo mifamotofoto eo dia ny zavatra misy eto Madagasikara zany atao hoe demokrasia ny anarany demokrasia représentative nefa taritin'olona manan-karena vitsy fotsiny ity firenena ity zany hatreto fa tsy tonga any amin'ny olona mahantra mihitsy ny arikarena amin'ny ankapobeny zany ankoatr'izay ilana ihany koa hoy ireo firaisamonim-pirenena ny mijery sehatra 2 na 3 tena mampiavaka ny Madagasikara ka omena vahana izany azo atao ihany koa ny mafivelatra ny fandrararana ara-pamokarana le izy le tena politika ankapobeny misy aloha mila diniana ary zay ary mieritreritra ty amin'ny firaisamonim-pirenena hoe tokony apiditra ampidirina anaty lahalam-panorenana mihitsy ny stratégie de sécurité nationale eto Madagasikara dia mifantoka amin'ny juste hoe maramila fiarovana sy ny sisa fa tokony le fiarovana le arena voajanahary no tokony atao lahara-pamehana voalohany mazava ho azy moa fa tokony miainga amin'ny resaka ara-tsosialy koa zany ny resaka fanabeazana sy ny fahasalamana amin'ny ankapobeny fa tokony atao lahara-pamehana mihitsy zany izay fikionan-doha iraisana mahakasika ny fitantanana ny arena voajanahary eto amin'ity firenena ity nanao sosikefitra ihany koa zay momba ny hoe tokony hametrahana aingana dia aingana le conseil économique social et culturel satria ny resaka eto Madagasikara dia resaka politika maloto foana natao raharaha fa le tena tanjona ankapobeny sy vina ankapobeny mahakasika ny fampandrosoana firenena tsy resahana fa miady hatrany foana zany natao raharaha sehatra roa no azon'ny Madagasikara trandrahana mba hanafiangana ny ady amin'ny fahantrana ao ny sehatra ny fambolena sy ny fiompiana
ary nisaitry ny fizantany raha ny fanehoan-kevitra ireo firaisamonim-pirenena nanaovana fanadidina androany. Ankoatra io ho an'ny sehatra ny fitrandrahana renan-kibony tany izao efa lany ny volavolan-dalàna vaovao mifehy izany miandry ny didy fampiarana araka ny tokony ho izy mba hahafahana manamafy ny fifehezana izay atao. Anatin'ny jalafy moa izay hatrany dia maneho miharihary ny olana ny herinaratra sy ahitana taratra ny fari-piainan'ny mponina ny filarana jiro etsy roa amin'izao fotoana. Ny olana herinaratra izay tsy mety voavahatra amin'izao fotoana na eo aza ireo tetikasa sy fampanantena maro na mipetraka. Fanandiadina. Manomboka amin'ny 10 alina tsy mivena raha tsy amin'ny 4 maraina. Zay ilay ny fantatro izao. Jirnay tapaka de mandeha de tapaka de mandeha de tonga de mipoaka le télé vao verina tampoka le jiro de mipoaka le télé to de tselaja be simba tsy mandeha tsony. Ty amin'ny ara zao amin'ny isa tapaka aloha de mandeha kely de tapaka de mandeha kely tapaka de mandeha kely de nefa le fitondram-panjakana ohatrany tsy mahita vahaolana mihitsy afa-tsy le jiro kapoaka reny zarainy amin'le olo isan'andro lavy zao. Vao zao amin'ny complexe zao filaharam-be efa misy ady sahotaka mihitsy ao hiady kapoaka ho de zany hoe vahaolana hitany le fitondram-panjakana amin'izao hoe amana le délestage fa tsy mbana amin'le hoe jiramany tokony ampiny budget sy ny tariny amin'ny olana amin'ny amana an'le olana ara-délestage fa jiro kapoaka avy ny vahaolana tokony mandinika mihitsy malagasy manoloana izay zava-misy amin'izao fa tsy anaiky atao fitaovana eto sy roa amin'ny tadiavana tombontsoa sy hoe deradera hoe manao manasoa amin'ny vahoaka izay amin'ny fanomezana tony jiro tony fa tokony tonga saina le malagasy manoloana izay zava-misy zay satria zany ve nitandro zareo amana ny olona ny jiramamy izao hoe jiro kapoaka. Izay ny fanehoan-kevitra ireo olon-tsotra manoloana ny fahatapahan-jiro lavariny sy ny fizarana jiro herison'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana. Ny zava-misy miha-mahanitra ny akamaroan'ny malagasy ka tsy mahatakatra intsony ny vidin-jiro avy amin'ny jirama izay tsy maintsy aloha isam-bolana na eo aza ny fahatapahan-jiro isan'andro. Tsy ampy ihany koa ny herinaratra tsinjaraina ka mahatonga ireny délestage lavariny eto amintsika ireny. Ny mponina nefa mitombo ary mitombo manaraka izay ihany koa ny filana raha ny herinaratra manokana no resahana. Sitrahan'ny ny jiro ny mponina moa zany dia mitombo eto amin'ny fokotany mitombo mponina ny tanàna metery ny filana koa mitombo arak'izay dia efa misy ny ezaka maro efa natao ihany ny fanentana ny indrindra ny resaka momba ny jiro fa eo moa zany hoe mbola misy ny procédure tsy maintsy alena ny jirama misy ihany manao an'izay misy ihany koa moa le jiro mora izay taterahan'ny fanjakana tamin'ny fotoan'androny dia efa mandeha amin'ny courant konkoa momba an'izay misy amin'ireo moa efa mampiasa misy ihany koa mbola miandry ny anjara. Ireo rehetra ireo no antony mahatonga ny filaharam-be eto sy eroa manerana an'Antananarivo amin'izao fotoana. Raha ireo no amaroan'ny olona tsy misitraka herinaratra eto Antananarivo renivohitra, manao ahoana ireo any amin'ny tontolo ambanivohitra? Ny tontolo ambanivohitra tsy mbola misy fotodrafitrasa ahafahana mamokatra herinaratra na ivelan'ny tambazotra izay voalaza fa isitraka famatsiana kit solaire miisa 2 tapitrisa izay jifaina amin'ny vidiny mirary araka ny fifanarahana natao teo amin'ny fanjakana malagasy sy ny IDA na ny Association Internationale de Développement ny 7 volana aprily 2024 lasa teo. Voalaza nandritra io fifanarahana natao io ihany koa fa irosoana ny fampivadiana ny famokarana herinaratra amin'ny alalan'ny solika sy ny angovo azo avy amin'ny masoandro na ny hybridation ka toeram-pamokarana miisa 2.30 no voakasika izany ary vinavinaina iampy 7.5 ny tahan'ny fisitrahana herinaratra eto Madagasikara izay tsy misy afa-tsy 3.30 amin'izao fotoana. Atreto tsy hita ny vokatry fifanarahana io sy ireo ezaka efa natao tao anatin'izay 10 taona izay. Tony mifanohitra amin'izany aza no hita raha ireo filaharana jiro amin'izao fotoana no jerena. Porofo manambara fa tsy misy paikady mazava, tsy misy finiavana hamany olana avy amin'ny mpitondra, indrindra manoloana ity olan'ny herinaratra ity. Fa tsy mitsaha mitotongana ny sandan'ny vola malagasy tao anatin'izay enim-bolana farany ny taona 2024 izay efa nainka 5,000 ariary ny iray amin'ny euro izany hoe 7,700 sy 4,000 ariary ny iray euro androany 20 desambra. Antony maro samihafa no mahatonga ny fitotongana ny vola malagasy raha nambara ny Paitoekarena. Henri Florian no mitatry ny antsipiriny izay. Raha ny enim-bolana farany tamin'ity taona ity tsy nitsahatra very lanja ny ariary
nanomboka tamin'ny volana jona izany hatramin'ity androany ity. Raha ho an'ny androany manokana ohatra nahatratra 7,704 ariary ny iray euro, raha toko manodidina ny 2,704 ariary kosa ny iray dolara. Antony maromaro no mahatonga izany ho Europa eto ikarena. Io roa de situation sy tokony agagatsika io satria nandritry ny fotoana maromaro sika de tsisy nanao fa tsy namoaka devise. Tsy miasa nandeha asa kely nataontsika aza mety tsy napotina ny devise momba azy. Raha izay faharoa manarak'izay zany tsika amin'izao fotoana izao zany période fanaovana bilan na société commerciale na société financière. Reo rehetra dia mitady résultat daholo. Ho an'ny société financière surtout zany zay devise kely ananantsika io zany io raha ohatra ko avadikary azy malemy dia azahoana tombony be dabe. Dia anisan'ny mahatonga ny situationtsika amin'izao fotoana izao hoe miakatra ny mihinana miendanja ny ariary dia milafo koa ny vianantsika ny devise étrangère. Inona moa zany ny dolara sy ny euro. Manoloana io tokony ho jereny fanjakana akaiky ty sehatry ny volamena izay ahafahana mamarony toerana ny ariary raha ny fanazavana. Nefa ny solution any azontsika atao dia izao zerezeretra exportation nataontsika verifiena atao hoe miditra daholo ve zapatrier daholo ve le devise raha izay. Dia faharoa koa tsika manana volamena be da be io volamena io no ahafahantsika mistabiliser ny ariary mety ampidina koa ariary ny fidianantsika devise. Zay no fahitako amin'ny situationtsika. Volamena raha voalaza ny statuan'ny banque centrale dia ohatran'ny devise no tokony géren'ny banque centrale ny volamena io. Izy ihany zany manana tokony hanana politika mazava izy amin'io dia rehefa misy filana volamena hita fa mazava ny ariary dia mamoaka an'izy. Efa prévu zany ao anatin'ny statuan'ny banque centrale. Fa izy moa tsy hita le résultat mandraikity ny androany tsy fantatra hoe aiza hoaiza moa firy marina ny ataonina na volamena monétaire eto amintsika amin'izao fotoana izao. Fa io no aingana indrindra fa tsika mistabiliser ny ariary dia ny raha nitaritra eo anivon'ny banque foibe ny Madagasikara hatrany hatramin'ny nanombohan'ny volana desambra no tafiakatra 7,704 ariary ny euro ho an'ny androany ary manodidina ny 1,704 ariary kosa ny iray dolara. Ahiana hatrany hahavery lanja ny ariary noho ireo olana mikasika ireo volo fanondrana izay tsy mitsaha mitotongana. Ohatra amin'izany ny vanille izay nampitaraina ireo tantsasy ireo mpandraharaha mpanondrana izany vokatra izany. Raha somary manerinerina ny dahalo amin'ny resaka alatromby amin'ny faritra Iorombe-Indy. Nazoana indray ny dahalo mpangalatra tany tahaka ny hita amin'ny fokontany Fandany, commune Zazafotsy, distriktin'ny Iosy. Misy andian'olona manao barofo sy manao ankery ny tanin'ireo olona izay mipetraka sy mivelona amin'ny fokontany Fandany ary izay tafiditra indrindra amin'ny tany marefy 509 hektara ny fikambanana Fimpivary izay naoriny frère Fazio tamin'ny taona 2000 ary ahitana fianakaviana manodidina ny 4,000 mivelona ao amin'ny aingorakotiny indrindra kolo fianaran-tsoa. Mafana ny toedrarany ny toerana satria dia mampiakapeo manoloana ny fanaovana barofon'ny tany izay no ajariny izy ireo nandritra ny 20 taona ireo mponina ka tsy manaiky ny mety ho fandroana azy ireo ankolaka. Ampanajana lehibe no anaovana ity taratasy ity ho aminareo filohan-dalàna ato ny gouvernement Iposy. Antony fangatahan-dala izahay mpifindramona ato fokotany Fandany commune Zazafotsy fivondronana Iosy faritra Iorombe dia manao ity taratasy fangatahan-dalana fa hiady amin'ny mainty molany satria maharary loatra izahay fa ny tany izay nitondran'ny frère Fazio anay dia asainy mainty molany ankeny sy bokosoro. Efa ela no nahalalanareo mpitondra fanjakana fa ny tany izay mirefy 590 hektara dia ny fipiva ny frère Fazio izay atao hoe fikambanana mpitarika varama ny frère Fazio. Tsy akeriny no nakany frère Fazio io tany io fa no vidiny mba hamelomana vahoaka mahantra sy mijany. Efa fantatrareo mpitondra fanjakana izany. Izahay tompoko efa nahazo ny marina tao ny fitsarana izay natao nefa ireo mainty molany mbola miasa ny tanina ihany. Maharary izahay mpifindramona koa hanao ady foko
ka mampilaza aminareo mpitondra fanjakana isaky ny ambaratonga izay mialoha ny hisy any raha mandriaka eto ambaniny lanitra. fa nanamafy ny maha ara-dalàna ny fipetrahan'ireto olona ireto ao afandana sy nanao antsoavy ho an'ny mpitondra mahifa ihany koa ny mpitondra fivavahana ao an-toerana. Dia amin'izao fotoana izao efa rereko ihany hoe misy miasa ry fa tamin'izoma masoko mihitsy no nahita. Masoko mihitsy no nahita zany hoe organise lay fidiranato ataon'ity milaza fa association mainto milala ty mangataka apahatany. Ireo ray aman-dreny hitako niaraka tamindreo tamin'izoma dia hitako ao anatin'ny PV tamin'izany andro zany ananana n'ity tany ity fa tsy nisy olona nandahan'io tato na ireo azy voazay sy mambra ny fokon'olona daholo ireo olona zokonjokony mpikambana ao mainto milaly amin'izao fotoana izao. Ao anatin'ny PV tsy isy mpanohitra na iray aza ary voasoratra ao anatin'ny PV terrain nu zany hoe tsy nisy na inona na inona fa destiné ho an'ny mpifindra-monina, destiné ho an'ny migrant. Zay ny voalaza ao anatin'io fanana. Raha fananantany zany a mazava be ny fananantany tokony tsisy olana. Fa ireto miditra manao ambiletra ireto io ny olana. Raha milaza ho association izy nahoana ary izy ny tsy mangataka tany ivelany tany ivelomany ity association sy mponinato ity. Mbola malalaka be ny ivelany any lavabozaka fa nahoana lefa ny ivelomany olo na andritra na 2 taona 3 taona no atao ankeriny. Isaorako an'Andriamanitra fa atreto mbola tsisy raha mandriaka, fa ny fandrahonana kosa dia efa betsaka. Za zao avy any amin'ny manam-pahefana eniosy fa fandrahonana aza no azoko teny. Manao antsoavo a tsotra ny ana mivaliteny, tsotra ny ana ny hevitro. Ajao ny lalam-panjakana nanome an'ity toerana ity. Ajaina ny lalàna mifehy fananantany amin'ny fanamaintisamolaly. Raha sanatria ireo milaza hoe zay tsy miady amin'ny mpifindra-monina, tsy mpandroaka mpifindra-monina fa rehefa ny tany ivelomanao no alain'ny olona ho aizainao tsy olo eo. Fa ankasitrahana aloha zany fa mbola avy fey zay hoe tsy fisihana raha mandrikizay. Andrasana arak'izany ny fandraisana andraikitra eo anivon'ny fitondrana mahefa maha io olana io satria fivelomana fianakaviana maro no tandindromondoza ary atipoko no mety iseo raha tsy misy ny fandraisana andraikitra haingana manoloana izao toetra raha izao. Endrika fanjanahantany ny misy eto Madagasikara ankehitriny noho ny filoham-pirenena izay manana zom-pirenena frantsay ho ny antenimierany iray aman-dreny ara-drazana sy ny foka eto Madagasikara. Tsy fanonganam-panjakana fa famerenana ny Madagasikara ho an'ny malagasy no antony hetsika sy ny fitakiana atao ho izy ireo. Tsy ekenany sy ny mpitondra manana zom-pirenena vahiny, zom-pirenena frantsay, tranga izay miendrika fanjanahantany eto Madagasikara ho ny ARFM na ny antenimierany iray aman-dreny ara-drazana sy ny foka eto Madagasikara androany. Na dia efa vita aza ny investitura sy ny atian'ny mpanohitra ary ny ray aman-dreny dia tsy maintsy mipetraka eo ampovoany fa kosa zay maditra tsy maintsy tenenina hoe zanaka trano io anarina zay tsy mety ny ataony fa tsy avela fotsiny andeha amin'izay naim-pony any indrindrandrindra fa firenena ty tanindrazana ary vahoaka no ao anatiny. Dikan'izay zany tsy an'olona tokana le izy na an'olona vonton'olo tokana fa any maro ary saripady ny tanindrazana satria maro topo. Amin'izao zany dia raha mahafantatra fa fametrahana gouverneur général no ataon'ny la frantsay eto. Araka izany ady ho tombontsoa ny malagasy rehetra ny tanjona manoloana ny zava-misy ankehitriny sy ireo karazana fitakiana rehetra atao. Misy ny meno satria nandraitra ny antsona ataonay matotsina tsy toka teny mamasina ny vondrona iraisam-pirenena. Dikan'izay zany nisy ny eno zay. Azay raha teo efa mifandray amin'izy ireo fa tsy hoe mandeha fotsiny amin'izao fa efa misy ny fifampiresahana makasika ny inisiativa zay horaisinay makasika ny amin'ny firenena. Zay le fantsara ho fantatry ny malagasy kosiny fa le inisiativa tsy hoe sanatiavavava fanonganam-panjakana. Tsy fanonganam-panjakana le izy fa ijereva ny rariny sy ny fahamarinana any amin'ny tanindrazana hoe atao ahoana amin'izay le izy. Ka raha ohatra zay no eritreretana fanonganam-panjakana tsy maninona fanonganam-panjakana zany zay fandraisana tanana amin'ny firenena zay. Ary raha ohatra ka fanonganam-panjakana ihany koa tia fanonganam-panjakana zany nataondreo ray aman-dreny ny tolona tamin'ny tolom-panafahana 47 satria iny ihany izao tohizana zao dia ho faranana amin'izay le izy. Izay no antony ijoroana amin'izao fotoana zao satria efa be ny zavatra natao fa tsy nisy ny haino.
fa am'izao kosa ny ray aman-dreny tsy maintsy misoroka ny loza tsy atra amin'ny firenena sy amin'ny vahoaka tafapetraka androany tetsy amin'ny masoivin'ny frantsa ambatomena sy teny amin'ny ministera ndrarambahiny ny taratasy avy amin'ireo anteny merany ray aman-dreny ara-drazana sy ny fokoka eto madagasikara mitaky ny iverenany madagasikara amin'ny malagasy izay sy ny fanamafisana fa tsy ekena ny itondrany olona manana zopirenena frantsay ny firenena manome 20 ora fanampiny amalina izany manomboka androany araka izany ny anteny merany ray aman-dreny ara-drazana ny fiovan'ny toetry ny andro izay izy fiatraikany goavana amin'ny fambolena ny resaka fakana-keriny sy ny ady tany sombony amin'ny lafim-baovao mbola entina aminao ao anatin'ny tapany faharoa ireo andao alosika hanaraka dokam-bakotra foy vetivety Découvrez de nouvelles sensations. La Fibre Go est chez vous pour 99 000 arrières par mois. Oui, vous avez bien compris, 99 000 arrières seulement. Abonnez-vous vite en Télémashop. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? La boutique des marques vous attend. Nous vous proposons une large gamme de marques de sacs, chaussures et divers accessoires pour satisfaire votre style. Adidas, Fossil, Lacoste, Lancel, Michael Kors, Nike, Tommy et d'autres marques les plus appréciées. Venez découvrir notre boutique des marques à Antalmene. Téléphone 034 81 978 01. La boutique des marques vous attend. Partageons la magie de Noël, partageons le bonheur. Belle fête de Noël avec Mvoul. Maman, oh, Fahilac, mon premier biscuit no menu zanatsika. Biscuit vita malagasy, manampy ankizy amin'ny fitombony ara-tsaina sy ara-batana. Malefaka ery sady be ronono, amitahana siramamy voalanjalanja mifanaraka amin'ny filan'ny ankizy, sady tsy misy singa artifisialy. Fahilac, mon premier biscuit, ilay biscuit natao ho an'ny ankizy amin'ny vidiny 300 ariary monja. Fahilac, mampitombo ny ankizy am-pifaliana foana.
Ataviana somatsara atao anaty ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao merina ny araba ary manasana ohatrany anjo izany hatramin'ny farany mahakasika ny fiovan'ny toetrandro avy hatrany dia isy fiatraikany goavana ho an'ny setry ny fambolena amin'ny ankapobeny eto Madagasikara ny fiovan'ny toetrandro amin'ny ity taona ity sy amin'ny taona ho avy ho ny vinavina ny foibe famantarana ny toetry ny andro androany namariny hatrany fa ahery vaika ny loza teraky ny tondradrano sy ny ahitany ihena 20 isanjato hatramin'ny 20 isanjato ihany koa ny rotsakorana amin'ny taona ho avy raha ny fanazavana Christian Jimby. Ny hena 20 isanjato hatramin'ny 20 isanjato ny tany rotsakorana raha ny teto Madagasikara tao anatin'izay 5 taona izay ho ny teo anivon'ny foibe famantarana ny toetrandro androany. Nabarany hatrany fa isy fiatraikany goavana ho amin'ny sehatry ny fambolena io fiovan'ny toetrandro maneran-tany io. Ny fanjakany etsy ankilany izay tokony hanamafy ny paikady ampihenana ny entona na ny gaz carbonika izay manimba ny tontolo iainana raha ny fanazavana. Ny fandoroana ala, ny doro-tanety, ny fitanterana ary koa ny indostria sy ny fako. Ireo rehetrarehetra mitambatra no tena mamoaka an'izay gazy carbonika izay. Ka ho fampihenana an'izay dia fa misy ny politika ny fanjakana ao anatin'le hoe fandraisana andraikitra manokana amin'izay fampihenana izay efa misy taridalana mahakasika an'izay navoakan'ny ministera ny tontolo iainana ka tsara kokoa raha mampiantra an'izay tsika dia mba maivomaivana izay fiakaran'ny hafanana sy ny fikorotanany rotsakorana izay ary tratra ao anatin'izay fikorotanana izay ny seham-piariana rehetra. Matetika ny fambolena sy ny fompiana voateny satria maro anisany malagasy misehatra amin'io sehatra io fa ny seham-piariana rehetra dia voatohitohina ao anatin'io fiovaovan'ny toetrandro. Nanamafatra ny teo anivon'ny sampana mpamantatra ny toetrandro fa hery vaika ny loza teraka ny tondradrano sy ny ahitany tamin'ity taona ity sy amin'ny taona ho avy raha ny fanazavana hatrany. Isan-taona zahay dia mamoaka ny atao hoe vina ho an'ny tao-pahavaratra. Tamin'ity taona ity zao dia tany amin'ny fiatomboan'ny volana oktobra no namoahan'ny foibe famantarana ny toetrandro izay vina izay. Ary isan-taona zay dia mamoaka an'izay. Tamin'ny oktobra tamin'ny herintaona zay zao dia efa namoaka an'izay vina izay ary nilaza tamin'izay fotoana izay fa ho mafy ny cyclone ho maro ary ho mafy ny cyclone hazo ny Madagasikara dia iny rahantsika nahita tamin'ny tao-pahavaratra lasa iny. Toy izany ihany koa ny rotsakorana nanome vina zay tamin'izay fotoana izay fa hoe ahazorana kokoa ny tapany atsimo tamin'iny tao-pahavaratra lasa iny dia ireny ny rahantsika nahita ireny le izy fa nitranga arak'izay. Tamin'ity taona ity indray zao zay dia namoaka fa ny rotsakorana ho an'ny Madagasikara dia somary ho vitsy amin'ity tao-pahavaratra ity indrindra ho any amin'ny tapany atsimo. Ny rivo-doza ihany koa dia ho vitsy ary any amin'ny fisasahan'ny tao-pahavaratra zany hoe any amin'ny volana janoary, febroary, mars any ho any mety hisy an'izay rivo-doza zay raha ohatra ka hisy fa novinavinaina fa tsy dia hisy firy izy tamin'ity taona ity. Hatreto mbola marefo ny paikady-mpanjakana eo amin'izay politika iarovana amin'ny fiovaovan'ny toetrandro izay raha ny tsikera efa nataon'ireo mpisehatra amin'ny tontolo iainana hatrany. Ny famonjena isan-taonan'ny fivorim-be iraisam-pirenena toy ny COP na ny conférence des partis izay tokony hitondra tombotsoa amin'ny firenena. Iverenantsika ny makasika ny atany dia ampolo taonany maro no fantatra efa nisin'ny disadisa ny resaka tany ao manam-patanana kariera Ambondromamy. Tany izay nanana ny tompony taratasy karatany ara-dalàna saingy anjakan'olo tokana ary tsy azo ny reto farany idirana ka mahavelotaraina ny fokon'olona any an-toerana. Anjarobera Kolo Mahajanga. Tsy ankasitrahan'ireo fokon'olona ao Ambondromamy ny fibodohan'olo tokana ny tany amin'ny hektarany maro ao manam-patanana kariera commune Ambondromamy distrikany Ambatoboeny. Raha ny zava-misy dia tany efa nanany tompony karatany ara-dalàna io tany io saingy misy ny raha matahory ataony olo tokana io ka tsy azo ny reto farany idirana ny tany. Ny alahelo anay dia zao misy tany ao amin'ny distrikny Ambatoboeny commune rurale Ambondromamy izay misy olana. Tany io nefa raha fanano tany zahay tagny amin'ny domaine tamin'ny topo lazainy ny topo sy domaine fa tany tsy mifanitsaka na tsy mifanindry fa tany tena miavaka samy manana ny anjarany samy manana ny tompony ka eto misy mibodo le tany amintsika miteny zao. Tsara ho fantarana sy marina eto fa ho tany ireo efa mbola tsy nisy fitondra fahaleovantenany malagasy efa nipetraka eo io ray aman-dreny atao hoe mitahina azy na voasaotra.
izy no nagnamainty-molaly sy namolavola io toerana io efa mandritsany io 80 taona mahery. Ny zanan'ilay matoazy efa mandeha 80 taona amintsika mitely sao. De afa maty le rangahy de nisy ny mandrava sy mitsakeriny. Ka tsy hoekenay izay fambolena ataon'ireo olona reo. Fo tonga koa zahay handeha hana fambolena amin'ny atalata herin'ny androany. Koa mangataka ny tenam-panjakana mba hisorohana ny ady dia manamantso zahay hijerevana izany zavatra izany. Velotaraina noho izany ireto fokon'olona ireto fa miendrika kolokolo ny zava-misy any an-toerana. Tena manjaka aminazy io resaka kolokolo satria rehefa mandeha kolokolo aibe fa tsy manany marina izy ary tsisy marina ao anazy. Manao antsoavo amin'ny tokony hijerena akaiky ity raharaha ao Ambondromamy ity noho izany ireto fokon'olona ireto. Fa miaina anatin'ny fiakarany vidiny entana tanteraka ny vahoaka an-tsiranana amin'izao fotoana. Ny akabidy avokoa ireo zavatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro tahaka ny vary izay efa tafakatra 300 ariary ny kapoaka amin'izao fotoana. Maro noho izany no miaina anaty sakafo tapatsinay. Ilay kilo 5 kolo an-tsiranana. Sy tokony hianana fotsiny amin'ny filazana hoe atsara i Madagasikara ireo mpisehatra amin'ny fizahantany fa mila mahay manintona sy mivarotra amin'ny fomba rehetra ny arena misy eto amin'ny firenena isitomana mpizahantany. Amin'izao, sy ampy ny hiatraikefa amin'ny lafiny serasera amin'ireo mpisehatra amin'ny fizahantany ka antony tsy mbola mampiroborobo ity sehatra ity. Ilaina ny fanehoana amin'ny fomba rehetra izay mampiavaka ny firenena. Araka izany, napetraka ny agence isahana manokana ny resaka serasera anampiana ireo mpisehatra amin'ny fizahantany. Zay miompana manokana izay entina anampiana ny acteurs du tourisme eto Madagasikara tafiditra daholo tout ce qui est hôtellerie, restauration, agence de voyage, tour opérateur, service de location. Ny tanjonay moa zany dia tsy inona fa dia ny ampiroborobo ny fizahantany eto amintsika izay anisany lalana iray ahafahana mampivoatra ny toe-karena eto Madagasikara. Dia izay ihany koa zany manampy an'ireo professionnel du tourisme reo mba afahana miserasera anitona ireo mpizahantany avy any ivelany ho avy eto amintsika ary ihany koa ireo mpizahantany eto amintsika ihany satria betsaka ihany koa isika tsy mahalala an'izay arena misy eto amintsika Madagasikara nositsika ity. Amin'ny alalan'ny fanatsarana ny serasera no afahana misintona mpizahantany betsaka eto amin'ny firenena. Na izany azy, mbola maro ireo sehatra mila atsaraina izay mifameno amin'ny fampiroboroboana ny fizahantany hatrany. Ilaina jerena hoe ireo mpisehatra amin'ny fizahantany ny lafiny fotodrafitrasa sy ny fandriampahalemana izay mampiempotra ireo mpizahantany. Alantsindrindra tompoko ny fifamadiana fanadihadiana mahakasika ny fizahantany narahantsika teo fa iverenantsika eto mahakasika izay fiakarany vidiny entana amin'ny faritra avaratra ny diago izay rehefa vonona ny feo sy ny sary fa ivadika lafim-baovao hafa isika dia olom-boafidy miisa roa mpitandro ny filaminana miisa 5 ary sivily miisa 5 amin'izao fotoana no voasambotry ny mpitandro ny filaminana ary natolotry ny fampanoavana androany tao Ankazobe noho ny raharaha famatsiana fitaovam-piadiana fivarotana bala azafady amin'ireo dalim-pakankeriny ao an-toerana. Olona miisa roa hafa ihany koa no mbola voatazon'ireo dahalo natao takalinaina ka mbola karoina amin'izao fotoana izao. Daniela Minarso. Isan'ny mampirongatra ny fakanankeriny ary tsy mety mahafongotra izany ao amin'ny distrika Ankazobe hatramin'izao fotoana ny firaisan'ireo tompona ndraiky mpanjakana tsy kombakomba amin'ireo pakankeriny. Profon'izany ny fatratrarana ireo tompona ndraikitra vitsivitsy izay isan'ny mpamatsy bala ireo pakankeriny. Ireto farany izay natolotra ny fampanoavana androany tao Ankazobe raha ny tatitra avy eo anivon'ny Gendarmerie am-pirenena. Tratra ireo olona mpanome bala amin'ireo dahalo pakankeriny ka natratrarana bala misy 470 amina calibre 762 voasambotra koa ny mpitandro filaminana anankisivy sivily 10 ary olom-boafidy anankiroa. Ireo zany dia anisan'ireo mpiray-tendro sy mpivarotra bala amin'ireo dahalo sy napakankeriny eny amin'ny faritra Ankazobe iny. Raha ny fanazavana, efa eo andalam-pikarohana ireo atodonikotrika, ireo trangana fakanankeriny, nafanany samotra ireo tompona ndraikitra voakasika ao amin'ny distrika Ankazobe ireo amin'izao fotoana, ny avy eo anivon'ny Gendarmerie pirenena. Ireo atodonikotrika ireo raharaha goavana teto amin'ny firenena, tahaka ny raharaha halatra zazavarira, ny halatra maso, ny halatra taolapaty sy ny sisa izay tsy mbola nahitana sy nahinonana tohiny hatramin'izao fotoana, raha toa ka milaza hatrany ny anokatra fanadihadiana ny avy eo anivon'ny mpitandro filaminana.
andrasana indray araka izany izay mety ho toy ny fikarohana ataon'ireo mpitandry filaminana sy izay tena tompona andraikitry ny raharaha maloto tahaka izao eto amin'ny firenena. Fa amin'izao akatoko ny Noely izao niroso tamin'ny fampifalifaliana ireo zanaky ny mpikambana ao anatin'ny antoko MMM ireo vehivavy mpikambana fanomezana tolotra kilalao sy fiara-misakafo no niarahana tamin'ireo ankizy nandritra izany. Ny alarana efson toy ny fanao isan-taona rehefa akatoko ny fetaka izao niroso tamin'ny fampifalifaliana ireo ankizy zanaky ny mpikambana ao anatin'ny antoko MMM na ny malagasy miara-miainga ireo mpikambana ao anatin'ny vehivavy malagasy miara-miainga. Saika ilozana atrany ireo ankizy ireo fa isaky ny andavanandro ka fotoana izao fa ampifalifaliana azy ireo. Taona androany zany dia krismasy ny ankizy zanaky ny mpikambana atao amin'ny vehivavy malagasy miara-miainga sy malagasy miara-miainga. Ny programme androany zany dia fampilalaovana ny ankizy satria raha araka ny fahitantsika lozana foana ireo ankizy ireo mandritry ny taona mandeha miasa mandeha vory manao ny adidy rehetra dia androany zany mba fotoana mba natokana kely iarana ampilalaovana andry zareo zay ny antony androany. Somary vitsivitsy satria mbola betsaka ny ankizy any ampianarana dia moa koa misy organisation any ampianarana dia zay afaka ihany zany no nalefa eo amin'ny 50 ankizy eo zany no nampiarahana eo androany. Misy araka izany ny karazana kilalao niarahana teo ihany koa fa nisy fiara-misakafo niarahana tamin'ireo ankizy ireo. Notokana tamin'ny fomba ofisialy androany ny tobim-pahasalamana natokana ho an'ireo polisy municipal sy ny sampana mpamonjy vona izay natolotry ny ben'ny tanàna ny commune Antananarivo renivohitra. Tanjona amin'izany ny ametrahana tobim-pahasalamana manakaiky azy ireo raha ny fanazavana fa eo ihany koa nisy trahan'izy ireo ny tolotra ara-pahasalamana mamepona avy amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Notanterahana androany tetsy amin'ny foiben'ny polisy municipal Anosipatrana ny fitokanana ny tobim-pahasalamana natokana ho azy ireo avy amin'ny ben'ny tanàna commune Antananarivo renivohitra. Nisy ny tolotra ara-pahasalamana manakaiky vahoaka ny tanjona ao anatin'izao hetsika izao raha ny fanazavana. Satria efa mitombo isa ny polisy municipaly amperinasa ary mazava ho azy zany fa mitombo isa ihany koa ny fianakaviana zay zahany dia eto zany no ahafahana mitsabo azy ireo avy hatrany ary ihany koa manara-maso ny fahasalamany amin'ny andavanandro. Raha antsika mahafantatra fa eny amin'ny sur terrain eny foana zany ny polisy municipal miasa dia raha manantona hôpitaly aratsy na manantona CSP2 aroa mbola mety ho lany fivezivezena amin'ny resaka procédure sy ny karazany. Fa eto izany miasa dia eto izy marary dia eto izy mitsapona. Isan'ny sitraka izany ihany koa ny teo anivon'ny sampana mpamonjy vona tetsatsara lalàna. Nanamafy ny tompona andraikitra tamin'izany fa zava-dehibe ny fisitrahana ity tobim-pahasalamana manakaiky ny mpamonjy vona ity. Ny fitsaboana ho an'ny mpamonjy voina dia mila tandrovana manokana. Ny antony dia tsotra. Toerana misy setroka, toerana misy ny loto, toerana misy karazana zavatra maro no andehanan'ireny mpamonjy voina ireny. Mitsofoka any anatin'ireny toerana ireny ny mpamonjy voina ka mila tandrovana ny fahasalamana. Eo ihany koa ireo vady aman-janaka izay mila fijerevana manokana. Mpamonjy voina moa dia mandava-taona indray mpandesaky ny 3 andro izy manao ny asa fiamenaka. Tsy mody any an-tokantrano ka ireo fampanakakezana ny fandraisana tanana azy ireo dia mba ahafahana manome bebe kokoa ho antsika vahoaka eto Antananarivo sy ny manodidina. Mitohatra ny tolotra ara-pahasalamana manakaiky vahoaka hoy ny teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Ny boribory tany enina izay adidin'ny commune izay sitraka izany avokoa raha ny fanazavana. Amin'ny maresaka avy any ivelany dia manahiny amin'ny fifidianana feno osoka sy alabato ary tsy matoky intsony ny voamera mpikarakara ny fifidianana ihany koa amin'izao fotoana
ny vahoaka congolais misy amin'ireo candidat nilaza fa efa nandresy tamin'ny fifidianana ny taona 2024 saingy resy noho ny alabato sy ny osoka ankilany anatin'ny tebiteby ny amin'ny mety sy ny korontana noho ny hery famoretana ataon'ny vondry tafika ireo mponina amin'izao fotoana fanomanana ny fifidianana izao fanampanazavana eo amin'ny sarin'ny France 24. À Goma, comme dans toute la République démocratique du Congo, les drapeaux sont sortis et les visages des différents candidats placardés sur tous les murs. Ny lahady teo nanomboka ny fampelezakevitra tany République démocratique an'i Congo ho an'ny fifidianana filoham-pirenena. 420 ireo candidat nirotsaka ho fidiana tamin'izany izay ahitana solombavambahoaka ny filoha teo aloha ary Martin Fayulu izay nilaza fa efa nandresy tamin'ny fifidianana ny taona 2024 saingy resy noho ny alabato. Fidy misa 440 tapitrisa no andrasana andatsam-bato amin'izany. Isan'ny fanamby lehibe ao anatin'ity fifidianana ity ny makasika ny fandriam-pahalemana raha toa ka efa antoanany maro izao no nisy ny ady eo anivon'ny vondry tafika congolais any atsinanan'ny RDC. Manahy mafy ao anatin'izay ireo vahoaka congolais ao anatin'izao fifidianana izao ny amin'ny mety anararotan'ireo avy any ankilany ny anafiana ny renivohitra. Saiviny efa mahery ny 30 taona izao no nanjakazakan'ny vondry tafika tao RDC. Manany amin'ny mbola isin'ny alabato amin'ity fifidianana ity indray ny ankamaroan'ireo vahoaka congolais izay milaza ihany koa fa tsy azo itokisana amin'ny fikarakarana amin'ny fifidianana ity ny CENI. Dia ihany koa manakatona ny fampalalama tamin'ity alina ity isorana feno ianao nanjo izany hatramin'ny farany rapitso amin'ny ora mazatra ny fotoanantsika manaraka tamin'ny fampalalama avao mandra-piona dia samy mitombo amin'ny fahasoavana. Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Patimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.